Nisy namono ny Rabens tany Androrona, le tanakavanandra tsara zaka zany. Dia izay zany hono ny porofo miteny fa hoe tsy meliko indray satria mbola mandehandeha any zany le mpamono olona. Izy nandeha tany Androrona aloha no nahitako maso azy farany. Tsy nahita azy tsony ka fa fanadihadiana nataoko no nalalako hoe giady izy. Rehefa ny volany miasa dia voatsindry ny marina. Ary io na ny maintimainty raha ovadika lasa fotsifotsy rehefa mampiasa vola ianao a mety foana io. Maro ange ireo olona nataon'ny tratran'ny tsindry azo leny. Misy an'ireo tsy hita popoka, tsy hita hoe nakaiza, tsy hita hoe nakaiza. Mba tia maly faty koa neny avandreo fa saingy tsy hitan'izay atao. Le hoe bevoka Ie, zaza tsy ho teraka zao dia zao io. Sa tsy any amina resaka fiterahana no tena mampiasa ny sainao? zany hoe ianako mbalo fa noavina mianaka ao a. Mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety sena fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritsy anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa Mbalo ah! Mbalo? Mbalo ah! Mbalo? Mbalo? Oh! Ay, nasa lamba? Ie. Fa misy zavatra angafiko kely anao? Ie. Sao dia mba afaka jerenao ilay sakafontsika ao fa zany salama. Ohatry tsanta. Sakafo iarahantsika mihinana zao ve dia hoe iangaviana anao an'izany? Ka sao dia hanao zavatra ianaoko? Andana sasao ny lambanao a fa zany mahandro sakafontsika. Ao. Ngamba alo tsy manana lamba maloto. Lehilahy matanja be ohatran'izao kosa very tsanta dia ho sasana lambana dia zany aza. Asan'ny vehivavy anie zany olombalo e. Raha ohatra ka ao anatina tokantranona mpivady, ie, dia ekeko. Ka ianao efa andraisiko toy ny zokiko. Eny e, fa na dia zany aza. Ka tamin'ny marija tato a dia izaho foana manazara lambany. Na zany kosa raha oary tsanta ka
dia fa lasa ohatrany hoe manararoatra anao kosa raha izany mariny na iza ve dia hatramin'ny malotoko dia ianao no nadio azy mbaloko maninona fangainao mbola miafahafa amiko e aza raisina ohatran'izany kosa moa le izy ry tsanta ndana ry a lay olona ambanimbany ny ambony sakafo ainga raha tsy miafahafa amiko tsony ianao indray ako ainga na ho miandry a Ery izao patron zay le dia ela fa se koa aza mampiresaka eo hitako no miantoko voavola zay sy mihitsy zao ny tena ny akarako aty Antananarivo amin'izao dia ahoana patron aza voaamiko amin'ny tsipiriany daholo hoe inona tsara ny zavatra nisy sy hitanse ka taoriana le ninandehananao iny dia naramaso ambany foana fa tsy nivoaka ny tobo mihitsy izy raha tsy makany amin'ny branche gendarme makany amin'ny branche gendarme zany hoe nolazainy tany alina ny le zavatra nisy rehetrarehetra fa inona nalazainy fa inona ny eritreretinao ko reny faty olona be tabe reniko ka tsy dia izay loatra aloha raha fanadihadiana kely nataoko fa ahoana ry se izy mihitsy no natao ankety tao nolazain'ny tompony tobo ny hoe izy no olona ina voalohany raha tsara zaka zany mazava ho azy zay ary le fanahiako misy fotoana izy mantsy niakatra taty tao amin'za tsara zaka tao tao aorinin'izy nigady iny dia zay ihany ny zavatra fantatry zay aloha tsetra fonina koa niarak'le ho an'tantaraiko anao iny hoe very fa mbola tsy fantatry zany hoe efa nivoaka ny fonjombalo amin'izao tsika miteny izao mivoaka ny fonjahoana niakatra fitsarana izy dia efa tafavoaka izy amin'izao e tsara ny izany raha izany vaovao tsara raha ohatra ka hoe tsy nanjavo ny mbalo fa nanjavona hoana tenina efa nialanenina taoriana le nandehanako tany amin'ny fonja nandeha nitady azy tany an-tranony fa tsy hita popoka izy e mety miafina an'za tsara zaka kosa angambana izy raha izany tena zavatra ratsy noho izany nefa nieritreretiko fa ahoana patron tena mety efa novonono zay zany dia ahoana ny ataontsika ny tena mety dia makany amin'ny raha tsara zaka mihitsy mijery azy hoe ao ve izy sa tsy ao dia hiditra ao zany za aloha tsy mety satria za efa fantatry ny ara-tsara zaka fa se zao mbola tsy fantany eny ary dia inona nitorohevitra omenao anamby zany zao mandeha misakafo ohatriny olona rehetra sy ao amin'ny hotelin'ny ara-tsara zaka fa rehefa tonga ao se dia tena mijery ny indisy rehetrarehetra hoe ao ve mbalo sa tsy ao azony se ve zany azoko tsara ka azoko tsara zany dia ty misy vola afanse manao zay zavatra rehetrarehetra zany ary mety voko be amin'ity patron raha izany aza mianiany io se fa ataovy zay indisy rehetrarehetra afantarany se hoe ao ve mbalo sa tsy ao ny fomba rehetra sy ny hevitra rehetra mihitsy ok ary matoky ase amin'izay ok ary patron mbalo a ndao sakafo fa manino ianao mbalo tsy enao mihitsy zany antso anao misy zavatra mahavariana anahy fotsiny akia variana sa miasa sainy tsy mitovy ihany moa faizany zavatra lazainao zany asanao tsotra n'isanandro fotsiny ny fahitako anao tsy hitahita teny
tsisy an'izany rea. Ianao ty mandainga? Zaho lazay nafa mihafahafa nefa jereo ty ianao. Izy koa nefa lasa masika kely. Sa efa raha tsy nady amiko sady. Tsy mianiany aminao aho mbalo. Miasa saina fotsiny akia. Miasa saina amin'ny fiainantsika ato. Misy olana nga? Ie, tena misy olana mihitsy. Avy amiko? Tsisy idiranao le izy ka. Fa zaho mihitsy le olana. Manino ianao? Miasa le saiko rotsanta. Hoe mba lehilahy ohatr'izao ihany ve dia velomina vehivavy. Le vehivavy kely ohatranao io indray le izy manaraka izany. Sady mbola mavesatra. Fefa nitenina nitaraina taminao nga za e. Eny e, ianao anie tsy mitaraina dia tsy miteny. Fa saiko tsy mety. Ianao koa aza mahasasaina be amin'izany. Ianao no mba manampy anahy ato an-trano. Tsy taoko izay mipetra-potsiny io. Ka tsy mety mihitsy ny le saina ry tsanty. Dia ahoana ary izany e? Mila mitady hevitra. Dia ho sanatriva ianao ka andao anahy. Za kosa aloha tsy mbola nieritreritra an'izany e. Za kosa very mbalo efa mba fahaletry hoe manana namana anao dia ianao indray ty no sy nahafahafa. Eny, tsy amin'izany anie le tena olana e. Fa mila mitady vola zany dia mila mba mampidi-bola e. Ka aiza re ianao ny ahita asa ty e? Aty nga misy birao afaka iasanao. Fambolena sy fiompiana misy aty raha mety aminao. Fa eritreretinao fa olona miaingitsaingitra nga za kosa e. Fa tsy zatra ianao e. Everinao fa moramora mantsy izany mitana nga dia ty ambanivohitra izany. Sady izay misy eo rery mbalo ny fampizarana. Zay dia oka izay dia aza misaina tsy atao tronosony dia aza miasa saina lava eo. Eny e. Fa raha ohatra kosa ary ka mba mahita zavatra hoe azo atao ianao ianao mba tompo-tanàna aty mantsy. Dia mba tenenao mba ahafahako mba mifanampy aminao ato e. Ianao koa oka izay dia ndao isakafo. Aza no ihany izany. Sotranao. Kono azafady? Afaka mba miresaka amiko vetivety venao? Tsy manina raha ohatra ka tena vetivety ka. Izay manko bety raha ohatra hoe miresaka ela be amin'ny client anay. Tsy elaka. Tsy manina. Misy namako izay hoa efa ela ny tediavako azy. Tsofoka tato no nahitako azy farany. Niezaka nanendrika anazy anao tsy nahatsatsa. Ka mieritseritra hoe somba fantatrao? Be dia be nge raha miseny olona mivezivezy azy e. Fa iza nefa ny anaran'izany namanao izany? Imbalo? Mbalo? Ie. Fantatrao angato taitsabe anao? Ie. Fa inona ka ny tadiavanao anazy raha tsy madiso? Hitanao manko raha misey araka ilay niteneniko anao teo hoe zato bety raha vao miresaka ela be amin'olona ato. Dia aleo any ivelantsika miresaka. Eny an-tokotany ny andrianay. Okey.
aza vao tsara hoe Ramsey ilay resaka ao teo. Hitanao namana efa elo izay misy zavatra ilaiko azo maika nefa tsy hitako tsony izy na numero any raha tsy ananako tsony. Fa ianao zany tsy mahafantatra fianakaviana hoe olona akaiky anazy. Tena tsy mahafantatra. Toa hoe tsy eto Antananarivo koa no fianakaviana raha tsy diso a. Raha ny vaovao henoko farany izao dia hoe nigajy izy. Nefa tsy haiko na marina na diso. Ay, Fa inombalimo ianao zany mahafantatra azy? zany na manoatrinao ihany. Zay roa zany niara niasa tato amin'ity hôtely ity. Zany hoe ray ihany ny patron anay. Ay ve? Dia tsy hitanao mihitsy ve misy anazy? Tsy hitako fa nahitako anazy farany izao tany Amponja. Dia hitanao mihitsy ve? Ie, satria nisy fotoana izany raha ny patron anay nandeha nanatitra sakafo ny tany dia izay ihany anefa. Fonja izy? Fa izy ange efa tsy antsony izao fa efa mivoaka e. Efa mivoaka? Ie, Dia aiza izy zany amin'izao? tena tsy fantatro mihitsy izay misy anazy. Na zaho koa ary mba manontany teny. Mahagaga koa zany. Izay aloha fa avelako amin'izay ianao sao dia be dia tiany a. Vetivety aloha. Koa dia mba afaka mifagnome numero antsika dia fampilaza vaovao izay mahita azy. Tsy maninona ka, amin'izay koa mba mahafantatra vaovao momba anazy. Rivo aloha ny anarako e. Ny anahy Volana. Masotoa ianao? Saotra. Teo ilaly masy nitady tao. Zany a gaga amin'lahy ty mihitsy. Inona no tokony hagaga lamo zany a? Za nge ho aty tsisy fianakaviana, tsisy mahafantatra mihitsy. Monko tsy tokony hisy hamangy zany a. Diza votsa zany mamangina natao raha izany. Olona tsy nieritreretiko mihitsy ny tia. Iza teo sy panahy. Ngamba. Fa angamba hoana indray nga tsy raha ihany mijery anazy tao. Akiziko taloha sy izy ny tena marina. Zay ny teneko an'lahy. Mety hoe ajery tonga navitra an'laza. Ina zany mahatonga an'la varibariana ohatr'izao. Ny olona lesy mba faly misy mamangy. Tsy haiko lesy na tokony ho faly na tokony ho kivy. Ho avoakatony reo ny a. Zany ary velesiny tena tokony afary. Ny olona lesy maniry felo taona ivoakato ialahy mba misy mamoaka indray dia izao mahazo ala. Na dia le olona napiditra na nandetika ny tato ihany ary hoe hamoaka an'la indray. Fa hoana zany? Zango. Faly nge ty volana ny teny taminah teo hoe ho avoaka ny sera tsara zakan'ireo ny hafa hoe tsy mieloka. Ndaso aloha volana sana tsara zaka ao izy ala teo. Manino? Ohatry ny fantatro nge ty zany olona resan'ala zany. Iza? Le volana. Marana ny ty tambanja. Be dia be ny manana anarana volana zany. Le hoe raha tsara zaka mihitsy tsy vavao amin'ny sofiko tsony. Fa zao aloha sao dia fantatra lahy aloha James. Mahafantatra James zanaka monsieur tsara zaka. Olona ray ihany ity zany. Zany James zany le tantaraiko an'lahy. Izy nandetika anaty aty. Mantsy milamina nge tiany. Tena tompony ditry ny teneniko an'lahy zany. Fa tsy haiko hoe taiza zany namatara lahy anazy. Raha ny tena marina, mpiasa ny monsieur tsara zaka dia volana miasa amin'ny hôtely fa za miasa tany Androrona. Androrona le fitsandrahana vato. Ay fantatry anatra amin'izany. Ka tany le hinanao l'émission. Dia tratra tany izy dia zandre nidoboka taty. Fa angamba tsy hoe andry zareo ihany le toby any io.
azareo ty fa zaty maratsoanjo anazy ty adetika lahy fotsiny izy raha azoko tsara ngely ty zany ry marija tena olona ray ihany fototry ny olana antsika sela zao za mihitsy tena enjany zany a patro aise ihany dia nanahoana hony nahazo ihany fakely dia fakely ahoany tovavy anankiray miasa ao no tafarisaka tamiko tondra vitana aloha le vola menao iny fa sy ty ve mianiany sa ahoany tsy mianiany aka tovavy anankiray miasa ao any tafarisaka tamiko teo tsara vitana fa mafantatra tsara mbalo izy ay tsara kosa zany dia ahoana ozy izy mbola tany am-pondrom-balo no hita amin'ny farany fa nasainda tsara zakana anaty sakafo tany izy dia akoatran'izay fantany koa hoe efa mivoakom-balo fa tsy fantany hoe aiza na aiza misy azy ary so dia mba mandainga ary zany tovavy zany tsy mandainga aloha izy raha fahafantarako azy satria hitako soritra eny amin'ny endriny mihitsy any hoe mitaintainako izy fa inona ny mbalo ony zany tovavy zany namany aloha raha filazany azy fa zay fifandraisan'ny zareo any ambadika any tsy fantatra dia inona koa ny lazaina akoatran'izay zay ihany aloha lazaina zay koa tsy afaka nyresaka ela fa beto amin'ny patron anoana izy miresaka ela be amin'ny client tena ahafantarantsika zavatra betsaka amin'ny firesahana amin'izany tovavy zany volana ny anarany ay volana ay ny tovavy iny ay fantatro patron e fantako tsara volana satria efa ilanesana tao migara tsara zaka tao iny ay ve sady tena pista ray lehibe misokatra ho atsika ny firesahana amin'iny raha fahitako ny firesany teo aloha dia tena misy fifandraisana akaiky mihitsy izy symbalo izay nge le nyteneniko se hoe tsy azo avotsitra tsony iny fa tena atonony se akaiky iny ahafantarantsika marina sady efa azoko ny manene aisy tsara kosa ny zavatra nataony se zany dia amin'iny zany to fanadadiana manaraka zay indrindra iny ray zany zao mission antsika manaraka dia mifahaizana miresaka amin'iny tovavy iny isokirantsika marina rehetrarehetra makasika ambalo sy ngara tsara zaka voray patron zay fa dia efa manantena se ndao fa teriko se aloha etsenany itsy ahoana miseromanana ahoana ry se nanahoana ny dianseta somary injikensika kely miseromanana fa na izany any efa mba nisy nahitako mangirana ihany ay efa nisy vaovao kosa za taty se tena efa tsindrin-daona mihitsy ay se vetivety any dia tafavera ye tsy azoko atao koa le mijanona elany fa sao dia isitona masony pitsikily dia ho sahirantsika marina koa aloha zay fa so misy zavatra nanahirana kely ana ihany ke miseromanana le
tiana lehako tany fa ahoana tadidinao le olona nyteneko anao io jerevako tany le tovolahy iny efa tsy tahotsony fa efa mivoaka hono fangatsy hoe efa nigadra efa nigadra mihitsy sangy nandalo tany amponja dia nilaza ilay mpiambina fonja tao hoe efa tsy atsono ozy izy olona tediavinao io fa efa nivoaka tsara zaka very dia melan'izany moramora fotsiny ozy se ka eo indrindra ny olako misy ramanana raha ngara tsara zaka napiditra azy tany a tsy ho moramora mihitsy ny voany ao dia iza zany namoaka azy ta manahy aho hoe izy a dia inona nefa ozy se ny tombontsoany amin'izany ka eo indrindra nge mampiayay ahy dia ho sanatria very se dia mbola saindratsindra tsara zaka ihany zao zavatra zao ka tsy mandry ny sainy dia nalemy mihitsy no navoaka fa ngamotsy hoe efa fatahorany azy zany no nampokadrany azy tany ka izay indrindra no andraisany an-tanana azy mihitsy tsy azoko tsony avoaka amin'ny fonja izy a amin'izay mora foana ny mamita ny tantarany zay nge io e mety mitombona koa zany eritreritry se zany a tena manahy mihitsy aho miseramanana hoe efa vitany zay fa nga nisy zavatra nampiayahany se hitany se tany ka na dia izao tsy fahitana azy zao fotsiny za nge nandalo tany an-tranombaly fa tsy nahita mangirany dia ho sanatria very se dia voafafany raha tsara zaka sady indray le fanantenana kelyntsika mbola misy kely azo sika antenaina ihany aloha miseramanana fa ahoana nandefa olona manokana hitsikilo any hotely ngara tsara zaka sady hijery hoe ao ve mbalo dia ahoana dia nisy tovovavy zay volana zay ny anarana efa niasa efa ela tao ngara tsara zaka fantatry se fantatro anarana stare aloha satria olona mpivezivezy matetika ao izy io efa niasa ela tao amin'ny ratsara zaka efa ela ny esanso satria fony mbola tsy tao azy a dia efa tao io vehivavy io niara-niasa tamin'ny tsara zaka tao tena mety ahafantarantsika zavatra important zany vehivavy io zay indrindra no tena tatao-tsaiko fa ahoana olo le resaka mbalo teo e mahafantatra mbalo tsara io tovovavy io ary fantany tsara hoe ngiatry mbalo fa efa mivoaka sady izy io koa mitady ambalo mafy mihitsy mitady azy fa nga misy ifandraisany zareo tsy dia tsampako loatra aloha fa ohatry ny hitako amin'le fihetsiny fotsiny tena nandinika ary se dia lalana anankiray ty ahafantarantsika bebe kokoa ny marina rehetrarehetra amin'ity vehivavy ty a sady mety mahatsara azy miseramanana io tovovavy io a mipetraka ao an-trano ngara tsara zaka mihitsy izany mihitsy dia zao ry se a arao maso akaiky a ny momba nyity volany ity fa io zany a no mety ahitantsika ny mbalo no sady ahitantsika mibelona koa efa tena miezaka mihitsy a manao an'izay miseramanana fa aza matahotra ianao sady efa nisiraka manokana mihitsy any a hanao an'izay zavatra izay tsara be zany mety dia izay ny vaovao miseramanana fa aleo angambany aloha akakaina kely ia andao ry se a zay mazotoa
Manahoana monsieur Riva? Salama tsara ianao? Salama tsara ka, vaovao. Aiza kosa e. Tsara ny antso anao sao dia hoe mba efa misy ambarana. Zany ve? Dia mitovy ihany tsiko izaniko. Naty hanampy anazy ary tsy fantatro akory. Hoe inona no tokony ataoko anazy? Fa nareo roa zany efa mpinamana efa ela? Ie, tena efa ela. Zany? Efa tsy dia miora matetika izao izay sisy satria izaho niasa tany amin'ny faritany. Ary nareo koa nga efa mpinamana efa ela? Eny e, azo lazaina fa efa ela taloha. Taloha ahoana koa izany? Ny tena marina izany mpifankatia izay sombaly taloha. Fa tafasara toerana izay satria izaho lasa niasa tato amin'ny hôtely dia... Ay ve olo tianao mbalo e? Eny e, ka efa taloha nge izany e. Fa roa mahafantatra aloha e. Fa izany hoe izao zany ianao efa tsy olo tiany intsony. Izay ary tsy tafeona intsony raha tsy izao niasa tato amin'ny patron ako izao indraiko. Tena mampalahelo koa izany tantaranareo izany. Fa ianao ve nefa mbola mitady azy? Ie, izy ary ny ange efa manana fofombady mihitsy e. Atao ahoana moa monsieur Rivo fa izay angamba ilay hoe fitia tsiraikitra e. Fa ianao ve aloha tsy mahafantatra olona mety afaka hanampy antsika amin'ny fitadiavana azy e? Tena tsy mahita. Za tena tsy hitako mihitsy ry volana izay atao. Ka izany nge sady tsy mahita taona mitaintaina be. Fa ahoana? Manana zavatra ratsy nga ianao? Kolon-dehibe iny ve ny tsy hita ozy izy ianao tsy ampitaintaina? Ary maninona moa raha manontany an'ilay patron anareo e? Sarotra be izanyko. Fa maninona koa e? Manontany tsotra fotsiny nefa angamba hoe laza inona e? Ka ny olana nge izy tsy mahafantatra ny fifandraisany eo aminay Simbalo e. Matahotra azy izany ianao ka. Fa izay ato nge be dia raha vao mifandraindray be aman'olona e. Na dia hoe samy mpiasa ihany ala ve? Ka iny Mbalo iny nge tsy miasa ato amin'ny hôtely e. Any amin'ny tombony zareo any Androrona izy miasa. Ay ve? Way, ohatry ny mampatonga saina namarina izany a. Fa hoe ahoana izay ry volana? Mety any Androrona marina izany izy. Tena sura amin'izany ianao a? Tena azoko antoko izany. Monsieur Ratsarazaka ihany ange no niteny tamiko hoe izy hono ny hamoaka Mbalo e. Raha tsara zaka ilay patron anareo hoe izany e? Ie. Anontanivo azy tsara hoe aza hoaiza any Androrona misy an'izany tobo izany. Mifantatro fotsiny hoe any anaty ala ilay izy. Ok ary. Misaotra amin'ny fanampianao ry volana. Eny e, tsisy fisaorana fa mba teneny fotsiny ary efa hitanao izy e. Mety mbola hiantso anao ihany raha misy ilaiko anao tampoka. Eny e, tsy maninona fa elako tsiny raha ohatra ka tsy mandray aho fa mbola misy asa ataoko izay. Misaotra betsaka. Ok, misaotra betsaka. Veloma ianao.
Allô? Manao ny ianao patron? Manao na ry misy vaovao nga? Nantsao volana ilay tovovavy eo amin'ny hotely iny. Tena nao ahoana? Tena nitombona mihitsy ilay eritreretrika. Fa mifankatia hono izy sombaly taloha fa imbaly ny asa taonja tsara zaka vao niona indray ry zareo. Ary mahakasika andra tsara zaka tsisy zavatra azony siambara? Karaha tsara zaka mihitsy hono no niteny taminy hoe amoaka mbaly fa hoe tsy meloka indray izy. Tena marina ihany kosa aloha zany fanahiko zany. Raha ny hevitsy volana aloha dia hoe aninjorona hono izy. Androrona? Fa inona hono nahatonga anazy hiteny an'izany? Fa tena azo miantoka hono hoe nalefa andra tsara zaka any izy avy navoaka ny tany am-ponja. Tena mety mitombona ihany zany raha izany a. Dia hoana patron? Aza matahotra sy efa ho raisiko tanana mihitsy ny fijerena azy akaiky aloha. Zao a, hiakatra any mihitsy azao zany a, fa tonga dia antsika mihoana. Dia mifampiantotsika dia antsika mandamina ny compte a, ny resa-bola sy ny zavatra rehetrarehetra. Ok patron. Zay a, io makasitraka. Finao no tsinjaina Inja mahery ny fiainana Tsy maintsy adraina fa Mila mahery mila mitraky anao Inja mahery no atrehina Tsy azo ialana fa Mila mijoro, mila miaritra anao Inja mahery ny fiainana Tsy maintsy adraina fa I'm talking now